riavana miaraka antsika filinana amin'ny anaran'ny tompo. Mbola manjiny volana novambra isika ka ny loha hevitra hobanjinitsika FCKM dia ny miandrandra famonjena ny mino ary mbola izany loha hevitra izany no hiakiantsika ny fankalazana naterahan'ny mpamonjy. Anio alahady fa 20 novambra dia alahady fahatelo amin'ny volana noho izany araky ny fandaminana dia ny baiboly DIM no hitsongana ireo teny rehetra izay hovakiana mandritra ity andro ity. Riavana ho aminareo ane ny fahasalamana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito eo amin'ny seza fiandrianana. Amen. Ny salamo fa 7:10 no iantsontsika sy iderahantsika amin'ny tompo. Ny salamo fa 7:10 aorian'izay dia ho ataontsika ny firana fanampiny fa 5:20 ary izy vavaka vao mipetraka ny fiangonana. Mitsangana ary riavana andeha idera sy iantso ny anaran'ny tompo. Mideran'ny tompo ry firenena rehetra, mioby azy ry vahoaka rehetra, fa lehibe tokoa ny fitiavany antsika ary mandrakizay ny fahamarinany. Halleluja. Amen. Iaraka ivavaka isika. Izany itony kira-panahy izany no ventesinay sy entinay miombo amin'ny mpanao salamo tompo. Midera mankalaza ny anaranao Jehova ary misaotra anao nampafantatra anay ny anaranao fa ny anaranao ireny ihany tokoa no anarana azahoanay famonjena. Toy ny mpanao salamo dia mideranao zahay, mankalaza anao zahay, manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ka mandrapiletiky ny andro ary tsy anio ihany fa taio izany mandrakizay mandrakariva ny fiainanay ry mpamonjy eo. Avy fipetraka ianao fa iva fijery ka mahita anay, mahita ny fahotanay sy ny fiodinanay, dia indro ianao nenanay ka naniraka an'i Jesosy Kristy tomponay ilay tokanao, ny ranao tetỳ an-tany hamonjy anay, hanafaka anay amin'ny epoka sy ny fahotanay rehetra,
koa mbola mankalaza anao izay mpamonjy eo. Notehirizinao teo ambany fitahianao izay nandritra ny herinandro ny diavinay iny, ary notsimbininao ka velona hatrampamonjena hiatrika indray ny fiandohan'ny herinandro vaovao. Ideranay ny anaranao mahery izany ry mpamonjy eo. Tanterao sy hamarina eto Tompo ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao izahay ry mpamonjy eo. Tario izahay amin'izay rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana isika. Miandrandra famonjena ny mino. Tsy anatena fagagana ka izany no atamana fiombonana aminao, fa finoana tsotra zao. Ny aminay manontolo dia tsy misy ahasolo ny fiankinana aminao. Ny famonjena vitanao dia angamba tsy voazao fefatra amin'ny elabe, izay niny raha nandre ny fahafoizanao ny aina koa no hoe andrandraina dia ilay firaisan-tsaina ho amin'ireny asanao. Dia omeo firaisan-tsaina zay amin'reto asa atolotra antsika ireto. Atombotsika amin'ny raharaha avy any ivelany izany avy amin'ny rantsana vehivavy sakaizany ny asa fitoriana ny filazany tsara. Fifaliana ho an'ny birao an'ny rantsana vehivavy sakaiza eo anivo ny AFF foibe no miantso antsika AFF sy ny Dorcas isam-pitandremana anatrika ny fivoriam-be farany amin'ny taonty. Izany dia tanterahana ao amin'ny FJKM Ambatomena ny zoma fa 17 volana Novambra ho avy izao, manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora. Ao anatin'izany fampivavahana izany dia manana anjara isika eto Ambodantely amin'ny famakiana ny testameta taloha. Dia kosa dia taratasy fanasana. Ny komity fankalazana ny jobily volafotsy sy ny fisotrondronono. Ny filoha ny birao komity fankalazana dia manasa antsika anatrika ny fankalazana an'Andriamatoa no ny jobily volafotsy sy ny fisotrondronony, Andriamatoa Ravaly Manana, Andria Nangalzary, ry Sara Mivady, izay ho tanterahana amin'ny FJKM Rasalama Marcure Ambobotsy ny sabotsy fahavalo amin'ny 20 volana Novambra ho avy izao, manomboka amin'ny 7 ora sasany tarihan'ny synodam-paritany, ary ny alahady fa 7 amin'ny 20 volana Novambra amin'ny 9 ora sasany sy amin'ny 7 ora sasany izay tarihan'ny fiangonana. Amaranana ny raharaha avy any ivelany avy amin'ny Université Raveljon. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny papaheria. Noho ny fitahian'ny Tompo dia feno 5 taona izao ny nitsangana ny Université Raveljon, sampana fahasalamana ary namoaka mpianatra efa nahazo lisansa miisa 970. Dia fifaliana ho anay no mampandre antsika fa misokatra amin'ny fisoratana anarana amin'ny taom-pianarana 20 raiky amin'ny 20 ireto avy ny sampam-pianarana misy amin'izany: ny infirmier anesthésiste, ny infirmier généraliste, ny technicien de radiologie, ny maïotique, sage-femme, ary ny mpianatra raisina ho taona voalohany dia ireo manana ny mara-pahaizana baccalauréat. Ho raisina amin'ny taona faharoa L2 kosa avy hatrany ireo nianatra teny amin'ny toeram-pianarana ambony momba ny fitsaboana ka nahazo salanisa farany taona mahery ny 10/20 kanefa tsy afaniditra L2 noho ny toerana voafetra. Ny raharaha avy eto an-toerana avy amin'ny zanaparitra Karmela. Antsoina isika zanaparitra Karmela fa ivory ny sabotsy fa 21 volana Novambra zao amin'ny 10 ora ao amin'ny akany Andriamanjato ry Sara andinika ny momba ny tsenabe ny taranaka. Rakopisaorana 700 sy 7 alina sy ray hetsy ho atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny asa sosialy. Ireto kosa indray dia fiantsoana fanambadiana. Izao ny fiantsoana voalohany: inzay ny feon'ilay malalako, indro tamy izy ka mitsamboamboatra eny an-tendrombohitra ary mitsambikimbikina eny amin'ny avoana. Tongokiran'ny Solomona toko 2 ny 19. Ramatoa Ravaonoro, Lalao Eliza andanina, Andriamatoa Ramarikotony Irina, Aimé Victor Andriamamonjy,
Ramatoa Rasir John Lucie Josiane ankilany dia afahany manasa antsika anatika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randresy Arsan Mamtaina sy Andrembololona tsy lavina Viviane izay tanterahana ny alakamisy 7 ny volana Desambra ho avy izao, ary ny fanamasinana dia atao ao amin'ny fiangonana FJKM Betafo Vavolombelona Ambohimangakely. Ty kosa dia fiantsona fahatelo sady farany. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Madame Ramarmisa Clarisse, Monsieur et Madame Ramarmisa Naina Evoang d'une part, Monsieur et Madame Razakarbunmami et Annie, Monsieur et Madame Ramanjak John Tahiri et Liena Razakarbuni Narindra d'autre part sont heureux de vous faire part du mariage de leur petit-fils, fils, leur nièce, sœur Mathieu Ramarmisa Ralamtsurufu et Zarasu Andriana Razakarbuni le 21 novembre à 10h au temple FCKM Ambohitantely. Amaranana ny raharahany fiangonana dia filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava malala anay Rajana Bololona Voangy ary lala dia natsony ny ray nodiany aminy ny zoma 17 ny volana novambra lasa teo rehefa nivahiny 19 taona teto an-tany. Hoy ny ray tapo aminy Andriamatoa Andria Maherso Rajoely Arbony Jean Robert sy Lilia Fleur sy ny zanaka manjafina. Ny nofony dia hiala ao an-tranony automadinika ny alahady 15 ny volana novambra ho avy izao amin'ny 12 ora sy sasany ary amin'ny meza amboninahitra fisaoran'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambatoroka Finoana alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany Ambohimarina Taosy. Dia toy izay no raharaha voaray eto am-pelazanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Misaotra ny fandrarantsika razana nampafantatra izay asa menandry izay fandaminana vitsivitsy vita omaly ny fitokanana ny chapelle amin'ny FJKM ny kolejy Vato Riavako anatin'ny fivorian'ny mipetraka fobe moa izy izao, ary dia omaly no mitokanana ny trano fiangonana na chapelle iray izay niarahantsika ny asa tamin'ny fiangonana protestante tany Corée izy io, ary dia mitokanana saoran'Andriamanitra omaly ny vatatrano sy ny fanaovana fotodrafitrasa no anjaran'ny fiangonana tany Corée tamin'ny alalan'ny pasteur Kim izay mpivahiny tamintsika teto mianatra tetika matetika izy fa ankehitriny izy efa secrétaire général zany fiangonana ny Corée zany, dia tsy afaka anakaty izy nitokana io chapelle io zany fa nitokanantsika tamin'ny anaran'ny tompo sy tamin'ny anaran'ny fiangonana zany omaly. Ny fanakarena anatin'io kosa dia mba anjaran'ny FJKM ny antokazy tsy mbola misy tablio na singa indray aza dia anjarantsika FJKM no mba miantoka n'izany tablio zany fiangonana ao anatin'ny kolejy teolojika Ivato izany riavana. Natolotra raha teo mary koa ny fanalahidiny izay vita tanteraka ny tsangam-baton'ny 15 taonan'ny FJKM dia natolotra omaly zany. Anio hariva no apetraka riavako ny président synode rehetra amin'ny toerany iandraikitra indray ny asan'ny fitandremana ny synodam-paritany manerana FJKM anio hariva no apetraka eny Andrainarivo izy ireo zao folaka andro amin'ny telo miaraka amin'ireo tompon'andraikitra anatin'ny sampana misy sampanasa anankiray moa zany mbola sy asa anankiray izay miaraka amin'izy ireo fa ny hafa mbola vita miaraka milany fa ny sampana dia apetraka anio hariva miaraka amin'ny président synodal zany anio hariva amin'ny telo anasanatsika izay fa tonga afaka mifanotrina eny riavako malala. Amin'ny alakamisy kosa indray ny sitrapon'Andriamanitra ny fitokanana ny lycée agricole ny fionana Volozongo. Izy io indray dia fiaraha-miasa tamin'ny CWM no ny araha-miasa nahavitanana nanamboarana indray ny station Volozongo dia station missionnaire missionnaire protestant frantsay izay efa simba nandritra ny taona maso satria tavela tao tsisy nikarakara rava simba dia ny CWM na ny LMS teo aloha zany
miaraka miasa tamintsika nanome famatsiana arabola nafahana nanarina indray lay toerana miaraka amin'ny fiazantsika fiangonana moa satria ao anatin'izany koa namboarana ny trano nahaterahan'ny topaza dia teraka tany amin'ny faritriny tanvonizongo zany fa avesevana kiratiambopotsy dia le trano le ampiasainareo fahiny ko rava dia namboarina le afaka malala dia hotokanana miaraka misy zao zany raha sitrapon'andriamanitra ataoko hoe raha sitrapon'andriamanitra satria ao anatin'ny fivinin'ny mpitraikitra fobe zany dia mifaniny hoe milaka misy mitokana anazy mivery le fahanalalapidy fivinin'ny mpitraikitra fobe fa raha ny asa dia ola be dia be mihitsy le afaka malala engany mba ho voafarana araka ny tokony ho izy izany ary lasana titsovahana moa dia letsika ihany hoe nizomandray zany na sabotsy nanaovana izany fitokanana ny lycée agricole izany letsika lalaladeo nojapeon'ny fahazavana misoralemantra koa fa fantatra zany fa dia any amin'ny volana aprily indray fa ho tanterahina ny sambava ny synode lehibe ny FJK efa tapaka tamin'ny fivinay tamin'ny herinandro iny fa dia afindra amin'ny fahafitoka hatramin'ny 4 volana aprily ny synode lehibe amin'ity taona roapolo sy roa dia afindra amin'ny taona ho avy zany tsy miova nitoerana fa any sambava ihany riavako hoe tsika mbavaka zany fandaminana maro samihafa zany eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara eo anivon'ny fitandremana ambotadekosindray ao anatin'ny fotoana fiatrehana ny fetiny taranaka isika riavako dia misoran'andriamanitra fa efa milamindamina avokoa ny fikarakarana rehetra na ny herinandro mpifaliana na ny fetiny taranaka arabaky teny fa mba misoranarana kosa nareo riavako mba misoranareo ao alatranao misy ny mandray ny anaranareo izay anatrika ny fetiny taranaka ka hiara misakafo ny alahady fa en'ny volana desambra mba misoranarana satria tsy fantatra ny isatsika riavaka tsy fantatra raha tsy misoranarana ianao dia tsy fantatra hoe firy kilao ny ena vidina ny sorokoso zao efa 4 alina ny kilao ka raha ohatra ka verivery ny sakafo tsy mety raha misoratranarana hoe eny any manao sakafon'olona 500 ny fiangonana nefa olona 700 ny sakafo dia azo nareo saretsaina fa misy fa zavatra very noho zany dia mba ahafahana mikarakara ny sakafo sy manova ny vilia satria ny vilia hofana fa ny sotro no entinareo fa ny vilia kosa mbola hofana ka ahafahana mantatra zany fantamena rehetra zany no antony na ny sezana narivony zany no tsy mety tsy midy ty maritra fetiny taranaka ka mba ahafahantsika mifandamina riavana dia sy mahafahana mba mandray anareo araka ny tokony misy dia misoratanarana fianakaviana rano valo zay no sakafo ao fianakaviana rano 5,000 zay sakafo nafirina tsy maninona fa mba misoratra narana le avako malala olatranao na 2 atsika mitongo tsy maninona fa misoratra narana ihany misoratra narana fotsiny ahafahana manao ny fandaminana ary efa mba misoratra narana kosa ianao dia tonga amin'ny sakafo ianao zany fa tsy mety raha hoe misoratra narana nefa aveo dia hoanao le anjarako hoe ka izy efa manana ny anjara tsy misy akivosina zay anjaranao fa mila misoratra narana fotsiny zao ianao le avako malala mba ahafahana manao ny fandaminana sy ny fiantsenana rehetra amin'ilay fiaraha misakafo ny fetiny taranaka amin'ny alahady 9 novambra ny andavarandro kosa dia iny asaina mpitiavana anao anatrika ty amin'ny fitokanana ny akanjo avaka efa fantatrao ny fandaram-potoana fa ny fanasan'ny alatsinainy raha tsy diso efa lany dia alatsinainy iarahana amin'ny korala mainty milazo sy ny korala mitarika firasofinainy efa lany dia nareo kosa mba miangatra dia ny talata sy ny larobia lakamisy mbola tsy vidinareo ny fanasana fa nylatsinay vidinareo nefa zay amin'io mba mandray anjara foana mba avidio moa e mba jereo zay fa efa mba mimona mafy dia mba tseo riavana reny mariky ny fiangonana moa zany mba tongotsika ny talata sy ny larobia ny lakamisy araka izany riavana mbola misy fanasana marany lezahana misotra dia misotra ny fandraisana tsara mba ahafahantsika rehetra tonga mifanotrona isanandro araka izany fotoana mivokatsika io avako malala dia efa nomanylety efa miatra rety rety zavatra leto anateratsika ny vokatra eo amin'ny trano hoe fa efatra amin'ny telopolo 5 amin'ny telopolo no noman'ny fiangonana mandritra ny tsena be ny taranaka amin'ity taona ity betsaka izany trano efa vohomanao zany riavana ny 20 moa iny anjara azo anaparitra misy ka zanaparitra eo 20 ny trano efa ny zanaparitra
mitranovany fiangonana amin'ny lalan'ny vokatraterina reo manenina no any ary ny valy kosa dia misy vahinina zayntsika na zanaka ny fiangonana na hafa manokana zany nataontsika ny hoe voninahitra ny fotoana dia misy trano ivavalo ao ny vahiny raha mbola tia anampy ianao tsy maninona dia afaka mbola sainam-pitiavana anao ampiseho zany vokatry ny tany na tahaka izany na mba fantatry ny fiangonana fantatry ny fiarahamonina zay mba mety ezaka ataonao na tahaka izany mbola malalaka ry avaka fa eo amin'ny 4 dimy amin'ny telopolo eo ny totalin'ny trano eva be lehibe zany ry avaka zay ny zaka ny tokotany eo amintsika eo eny azo atao hoe tsy mety moa ny mivatry ny amon-dalana fa tsy mety eo tokotany ihany fa izahana ny mandalina azy arak'izany ry avaka ndao antsika anao atsany vokatra ry avaka ivavaka isika ny olitra izao vokatra sy rakitra izao. Andriamanitra rainay o izay loharano ny fahasoavana rehetra izay rehetra eto aminay eto am-pelatananay sy manodidinay rehetra dia avy aminao ka velom-pisaorana anao izahay izay nomenao anay raha eo no indro atolotrainao izao arosinay ho fanatitra miaraka amin'ny tenanay ny asanay ny androm-piainanay koa ambaray sy amasino mendrika anao
jereo amin'indra fonao ankasitrao tompo na dia tsy mendrika azy izahay hoanitra manompofona eo masonao manavao ny fanoratenanay izay Andriamanitra koa tehirizy mandrakarivo aminao izany fanoratenanay izany mba homendrika anao ray masina raisy tompo fahasandratra miaraka amin'izao fanatitra izao ny dera ny laza ny voninahitra izay anao homaly sy anio ary mandrakizay amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy tompo mpamonjy anay misaotra ray io amen. Ry afa-malala onto tonga ho fotoana amakinina sy ianona ny teny soratra masina isika koa melohan'izany dia hiarivavaka isika tompoko ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra sy mideranao zany raha mbola navelanao tonga amin'izao fotoana izao izay amakinina isy andrenisanay ny teninao tompo izay fanilo sy fanazavana ny lalanay angataka ny fanahy masonao izay hotsaka aminay tsiraray avy ary izay rehetra tsy avy aminao dia esory fa ny teninao ihany no enonay ary ny mpanomponao izay hitondra ny teninao mampita ny afatrao fenoy ny fanahy masonao izy mba ahafahany mampita izay tianao ambaranay koa sotranao izay tompo ary mitenena fa miaino izay mpanomponao amen. Ny teny zay vakiana dia ao amin'ny fanekena taloha mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo raisina amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo faranana amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo raisina amin'ny faefatra ambin'ny folo faranana amin'ny fahasivy ambin'ny folo hotohizana ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo asan'ny apôstôly toko fahatelo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ary ho faranana mpitsanganana amin'ny Matteo toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo Matteo toko faharoapolo manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary noraisiny Ezekia ny taratasy nentin'ireo iraka siriana ka mivakiana ary teo izy dia niavitra teo an-tranon'ny tompo ka namelatra izany taratasy izany teo anatrehan'ny tompo ary nivavaka tamin'ny tompo nanao hoe ry tompo Andriamanitry ny Israely ianao izay mipetraka eo ambony kerobima ianao irery no Andriamanitra ny fanjakana rehetra eto tany satria ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Tompo mba tonga lany ny sofinao ka mianono tompo mba ahirato ny masonao ka mijery ary aoka horenao ny teny izay nampitondra ny Sanheriba anevatevananao Andriamanitra velona. Tompo marina fa ireo mpanjaka ny Asiria dia nandringana ny afo fa firenena sy nandravany tany ary nodorany tamin'ny afo sy nosombany azy any Andriamanitra satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olombelona vanta-makazo ihany. Fa ankehitriny kosa tompo Andriamanitra eo vonjeo tsy ho azo ny tanan'ny Sanheriba zahay mba ahafantarany fanjakana rehetra ety an-tany fa ianao irery ihany ny tompo no Andriamanitra itondràna. Toizantsika ao amin'ny testamenta vaovao ny vaky teny tamin'ny tolakandro fotoana fivavahana dia niakatra ho any amin'ny kianjan'ny tempoly i Petera sy Joany teo anoloan'ny vavadin'ny tempoly ilay antsoina hoe tsara endrika dia nisy ilay malemy tongotra hatrany akibon-dreniny nentin'ny olo isan'andro ka napetrany teo izy mba hangataka ty an-trano amin'izay olona miditra ao amin'ny kianjan'ny tempoly. Hitandra lehilahy i Petera sy Joany efa ndeha hiditra ka nangatahany fianitrano izy voalay kosa ny banjona ilay Clémène ary hoy Petera taminy jereo zahay dia nanao tsara jery azy voalay ilay mpangataka satria nanatenandray zavatra avy aminy fa hoy Petera taminy tsy ananako na ny volafotsy na ny volamena fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana ka mandeha any dia noraisin'i Petera ny tanakavanan'ilay Clémène ary nasainy mitsangana izy. Natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Niatsambotra izy dia nijoro ary nandeha. Niara-niditra tamin'i Petera sy Joany tao an-kianjan'ny tempoly ralehilahy.
sady nandeha no atsamotsamotra ary nijery an'Andriamanitra. No niala tao Jeriko Jesosy mba mipianana dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy ary indreo nisy jambaroalahy mipetraka teo amoron-dalana reny fa hoe i Jesosy no nandalo ka niantsoantso mafy izy voalahy nanao hoe ry Tompo zanaky Davida mamondrafy vo aminay. Norahonan'ny vahoaka izy voalahy hangina kanefa vao mainka koa niantsoantso mafy hoe ry Tompo zanaky Davida mamondrafy vo aminay. Dia mijanona Jesosy sady niantso azy voalahy ka nanao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo ary hoy ireo taminy Tompo ny mba hampahiratra ny masonay. Oneny i Jesosy ary nikasika ny mason'ireo jamba dia nahiratra niaraka tamin'izay izy voalahy ka lasa nanaraka an' Jesosy. Ray masino manamasina ny fahamarina ny teninao ny fahamarina. Amen. Ampitombona moramandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Ny filazantsaramasina araka ny Makio toko 20 riavana nandiny fa 7 petramin'ny no anakinantsika ny torite izao sika eto an-tranon'Andriamanitra izao. Makio toko 20 andiny fa 7 petramin'ny fa 4 Ity tantara ity levako malala dia niseho rehefa hiala any Jeriko Jesosy. Ny Jesosy moa niainga avy any Galily zany ary andeha hiakatra ho any Jerosalema. Avy any avaratra andeha anatsimo zany io Jesosy hiakatra ho aty Jerosalema. Ary ity andininy fa 7 ka hatramin'ny 4 ity ny marimarina kokoa ny toko 20 dia efa ny herinandro farany eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Manomboka eo amin'ny toko 20 ny herinandro masina fatatsika izany. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema dia andeha hiakatra ho an'i Jerosalema hombona amin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Tsy tampoka amin'i Jesosy mihitsy akory ny fahafatesana riavana. Tsy tampoka tamin'i Jesosy mihitsy ny fangiry firiana fa amin'ity toko 20 sy ny toko 120 ity izy dia efa ny vonina fatratra hiatrika izany fangiry firiana izany. Koa izay texte na pelikely temperatrantsika ity riavako dia ao anatin'ilay fotoana fotsy izay vahinin'i Jesosy dia ity amin'izao tontolo izao. Telo amin'ny telopolo taona Jesosy hoy ny filazantsara azy ary dia eo amin'ilay herinandro farany zantsika izao. Eo amin'ilay herinandro farany. Ao Jeriko no misy eo tantara. Ao Jeriko no misy eo tantara nisy jamba roa lahy mangataka eny amoron-dalana ary nangataka tamin'i Jesosy hoe mamondrafy ho amiko io na mamondrafy aminay ry zanaky Davida. Raha toka mamaky tsara ity toko 20 ity tsika lavaka malala dia mahita fangatahana anankiroa samihafa. Mahita fangatahana anankiroa samihafa. Ary dia ny fangatahana voalohany amin'ny toko 20 ity tsika teo misy fangatahana nataon'ny reniny zanaky Zebedio. Misy fangatahana nataon'ny reniny zanaky Zebedio. Fangatahana nataon'ny Jakoba sy Jona zany io riavana. Nataon'ny reniny. Amaki moa tsy izy roa lahy nangataka fa ny reniny fa raha toka ny filazantsara ny marika dia izy roa lahy nangataka. Fa izao amin'ny toko 20 zany dia misy fangatahana olona roa lahy.
dia ndro la voalohany nangataka manao hoe aleo zay Jesosy mba eo akavinao sy eo akavananao rehefa tonga ny any amin'ny fanjakanao ela io dia izy roa lahy zany samy apôstôly dia ny reniny no angataka na hoe izy roa lahy nangataka tamin'ny alalan'ny reniny manao hoe Jesosy rehefa matonga amin'ny fanjakanao anao dia aoka ny anankiray ao amin'ny akavinao mety zanako reto ary ny ray amin'ny akavananao izy roa lahy zany zao nangataka zany tamin'ny alalan'ny reniny dia eto manety kosa indray misy rola hafa fankatahana faharoa rola hafa indray misy jamba mangataka amin'ny Jesosy hoe mba sitrano zahay mamindrafo aminay misy fankatahana roa zany amin'ny titoko faharoapolo ity mifamaty ireo fangatahana roa tsy misaraka akory itsika no nampisaraka azy amin'ny andiny eto ampelatanatsika fa andeha hiakatra ny Jerosalema Jesosy ary ho any amin'ny voninahiny derazy ny olona hoe hosana mazanaka Davida dia misy fangatahana roa zany eo aminy eo misy fangatahana roa zany tonga eo aminy eo isehoany amin'ny mahamesy azy fangatahana voalohany dia izao aoka zay eo akavinao sy akavananao fangatahana faharoa sitrano zay fajamba dia raha toka mamaky tsara tsika rehavako malala ny fangatahana voalohany ny valiny tsy fantatra reo zay angatahana reo ny fangatahana faharoa no sitranony Jesosy ireo jamba zany hoe raha andiakatra amin'ny Jerosalema Jesosy dia tena samy misy mangataka samy nandray fangatahana samy eno fangatahanaireo olona ireo misy saingy ny fangatahana voalohany tsy ny valy tsy fantatra reo kory zay angatahana reo fangatahana faharoa ny valy no sitranona ireto jamba mampametra-pandray ny avako malala fa roviana ny fangatahana no ny valy ary nahoana no tenenin'i Jesosy rery nangataka voalohany ay apôstôly zany reo apôstôly zany hoe tsy fantatrareo kory zay angatahana reo ary tsy anjara kongy mameno zany ary nahoana kosa reto jambo reto no avy hatrany tena azo ny fangatahana teo eo raha toka zay kay rehavako malala dia fantatreo fa tsy Jesosy akory no miangatra fantatreo zany maro no soratra masina manontolo zany fa tsy Jesosy no miangatra tsy Jesosy koa no hoe tsy mahafantatra ny tokony homena atsika fa misy dikany rehavako malala ny tantaranamakio ireo fangatahana anankiroa mifanakaiky ireo ireo vinary ny tenenin'ny tompo sy ty rehefa mangataka aminy manao hoe tsy fantatrareo zay zavatra angatahana reo na ny marimarina kokoa tsy mbola fotoana nomezana azy n'izany anareo zao ary eto kosa roviny Jesosy no mitenenintsika manao hoe azo anareo iny eo zany valim-bavaka zany mety aminareo zany zavatra angatahanareo zany roviny zany notrany ny tontolo na ny contexte n'ilay perikeo pariavana no mamaly zany fanontaniana zany zareo tsara fa ho Jesosy raha toka mamaly ny fanontaniana dia tsy roa voaloha zay mitenenin'i Jesosy hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo dia ho izy fantatrareo fa ny andriana ny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azy fatratra fa zay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary zay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo anareo rehefa nangataka zany le riro la voalohany hoe aleo zahay ho eo akavinao sy eo akavananao dia ny valy tenin'i Jesosy dia izay teny zay ina dika zany rehavako malala ny valy teny zany dia izao rery roa voalohany raha nangataka dia fangatahana mba teo ambony no ny namana izy zany hoe ny mahatonga azy angataka eo akavin'i Jesosy eo akavanan'i Jesosy dia tena fitiava-toerana fotsiny fitiavana ao ambony fotsiny fitiavana te hiavaka rano fotsiny amin'ny namana izy Jesosy mantsy ny teny eo amin'ny andininy faharoafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo io milohan'ilay fankatahana izy roa lahy zany dia ny teny manao hoe fa ny zanak'olona dia tsy maintsy ho faty imehezana ho faty eo amin'ny azo fijaliana ary dia hiatra ny fahirifina sy ny enatra dia ny atevitra zany ny mpianatra Jesosy zany no faty dia ahoana iza zany no mahisolo azy iza zany no mpitarika iza leo akaviany akavanany tena toetsaina n'izao tontolo zao rano fotsiny vokatrany dia hoe Jesosy zany tsy hoe iza no lehibe iza no sefo dia nangataka ny hoe aleo zay Jesosy mba eo akavinao sy eo akavananao mivaly tenin'i Jesosy tsy fantatrareo zay angatahinareo fa tsy mba toy izany aleonareo fa zay teo lehibe no
ho mpanompo. Tika zany rehefa koa malala dia zao tsy azo ny reto avantsika reto apôstôly zany izy ireo tsy azo ny reto mpanompon'andriamanitra reto ny zavatra nangatahana. Mamaiky azy ny otompoiny, mamaiky azy ny avaka ny olehibe. Dia hoy Jesosy tsy azonareo ke zany zavatra angatahanareo zany, tsisy heviny ake zany zavatra angatahanareo zany. Ny eo amin'ity toerana misy aty izy angatahanareo dia tsy ilay eritreretinareo mihitsy akory. Sao nareo mieritreritra hoe eo akaviako sy eo akavanako dia otompoiny, fa raha eo akaviako sy eo akavanako nareo dia toeram-panompony zany. Izay lehibe no manompo, izay lehibe no mandefitra. Azonareo ve zany zavatra angatahanareo zany? Mahatonga an'ilay izy hoe tsy omenanareo na omenanareo tsy any ny olana, fa fantatrareo ve ny angatahanareo, fantatrareo ve fa izao izay mena be no tsy maintsy hitakina be, izay nandray be no tsy maintsy anome be. Raha ohatra ka mipetraka eo akaviako sy akavanako ianareo dia izao noho izy toeram-panompony zany. Fantatrareo ve ny batista izay nanaovana batisa? Fantatrareo hoe fa izany toerana tadiavinareo zany dia toerana fanetretena, toerana izay hitakina fanafoanatena. Tsy azonareo ny zavatra angatahanareo zany. Rehefa koa malala rovina no tsy mivalina, raha rovina no mitenen'ny tompontsika hoe tsy azontsika ilay zavatra angatahantsika, dia izao reto fianarana reto mendy maika poritra tamin'ny hoe zay teo ambony, zay mba te hiavaka, zay mba te hisongadina. Dia hoy Jesosy tsy zay misy. Raha toa ka mangata-javatra amin'ny tompontsika rehefa koa malala ka ny antony angatahantsika ilay zavatra dia ireharehantsika. Raha toa ka mangata-javatra amin'ny tompo isika ka ny antony angatahantsika ilay zavatra isehontsika ho ambony na ho tsarana amin'ny hafa, dia ny tompo manao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Raha toa ka mangata-javatra amin'ny tompo isika ka ilay zavatra angatahantsika tsy ho amin'ny voninahitran'Andriamanitra, raha toa ka ilay zavatra angatahantsika tsy mitaonantsika anaja na mitaonantsika ho tiany namantsika, dia tsy fantatsika izay angatahantsika. Mety mpianaretsy zany dia izao tsy azo ny mbalim-bavaka satria nangataka zavatra ho an'ny tenany ihany izy, fa tsy mba nangata-javatra ho an'ny hafa. Raha toa ka mena azy io zavatra nangatahany tamin'ny tompo io, ho eo andaniny akavisaka avanan'ny tompo izy, dia izao tafasaraka tamin'ny namany izy, tafasaraka tamin'izy folahy izy. Ny mamaiky azy zany dia izao hiavaka amin'izy folahy. Hitanareo folahy zay miralahy ato akavisaka avanan'i Jesosy nareo ariananinareo. Zany hoe raha azony ilay valim-bavaka dia izao nampisaraka azy tamin'ny namany ilay valim-bavaka. Izay ny tsy nanomezan'ny tompo azy. Vavaka mampisaraka anao amin'ny hafa, valim-bavaka mampisaraka anao amin'ny namanao, vavaka na valim-bavaka mampisaraka anao amin'ny mpiarabelona aminao. Tsy fahasoavana zany ry hafa. Tadidio tsara fa ny fahasoavana dia mampanatona anao ny namanao, ny fahasoavana dia mampanatona anao bebe kokoa an'Andriamanitra. Fa tsy fahasoavana ny fahasoavana, tsy valim-bavaka ny valim-bavaka raha toa ka mampisaraka anao amin'ny namanao sy mampisaraka anao amin'ny mpiarabelona aminao. No zany rehefa koa malala zay mahatonga ny tompo teny manao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Nareo mieritreritra manao hoe ity valim-bavaka angatahako ity mampanakaiky an'Andriamanitra, nefa le tsy fantatrareo fa izavatra angatahanareo dia izao mampisaraka anareo amin'ny namanareo, mampiavonavona anareo, mahatonga anareo mieritreritra ny tenanareo ambony, mahatonga anareo mieritreritra ny tenanareo otompoina, mahatonga ny tenanareo mieritreritra ho tsara noho ny hafa. No zany tsy fantatrareo izay angatahanareo. Fa mifanonka amin'izay kosa rehefa koa malala mifangatahana ilay jamba, rehetra jamba kosa rehefa nangataka dia meny Jesosy. Satria nahoana ny jamba tao anivon'ny fiarahamonina Jesosy rehefa koa malala dia mitovy amin'ny boka ihany, mitovy amin'ny sembana rehetra mangataka ny velomana. Ny sokajin'olona any afaka mangataka sy eken'ny fiarahamonina Jesosy ho mpangataka. Ny fiarahamonina Jesosy rehefa koa malala dia fiarahamonina mpiasa travailleur, fiarahamonina miasa be mihitsy. Anna dia mivavaka azy amin'ny Jesosy dia midika ny teny hoe vavaka dia mitovy amin'ny teny asa ihany. Itsika indray no mampisaraka ny vavaka sy ny asa, fa mikolontsaina ny testamenta taloha ny asa dia vavaka ary ny vavaka dia asa. No zany ny Jesosy dia tena manome toerana ny asa riavaka. Tsy mahagaga zany lovo zany raha makany Palestina ianao na makany Israel ianao dia ahita fa firenena miasa mafy ny Jesosy.
miasa mafy ny jiosy ary ao amin'ny jiosy sa niakamono zany ny fahotana arakiray faratapo niakamono tsy toetra jiosy zany ny mpangataka riavako tsy toetra ny jiosy mihitsy ny mangataka vo mofinainao mary tsy toetra jiosy mihitsy ny mpangataka ary enatra ny fangatahana ao amin'ny jiosy tsy voninahitra mihitsy ny hoe mangataka tsy mety amin'ny jiosy zany ary tsy mety amin'ny toetsaina misotra masina mihitsy ny hoe mpangataka ianao nefa vory vatana vory saina vory nofo vory fanahy milamina tsara kanefa mangataka tsy toetsainy ny testamenta taloha mihitsy zany fa fahambaraka zany enatra zay natonga lahitatsika eo amin'ny Luka 5:20 lay lehilahy mpitandrina na mpitantana fanana tsy marina miteny hoe mamenatra ny mangataka tena mamenatra mihitsy ny mangataka riavako am'izao toetsaina am'izao toetrandro antsika zao moa mangataka tsika fa mbola manisy voninahitra ihany voninahitra ho anay ny mangataka izao ahoana ary ny avoninahitra ny mangataka raha ny soratra masina iny mangataka ny amrampo moa zany ao fandraina afaka malala dia mijery ny fiainam-pirenena asika dia dadray fironona mihitsy a ny toejavatra mba angataha raha misy kataklisma dia dadray fironona mihitsy mba angataha angeny toetra tsika dia afaka malala asa zay napiditra zany tato anatin'ity toetsa itsika ity ary mamarina n'le ira somary eso teny fironony sareraka iny hoe mba mangataka retoko fa raha afaka malala asa tena toetsay mpiaramonina mihitsy a misy olona vory vatana vory say mana zay maizy azy fa tsy meratra amin'ny mangataka izy izay tsy toetra ny testamenta taloha tsy toetra protestanta mihitsy keo a ny protestanta raha afaka malala tsy mitaiza ny olona ho mpangataka mihitsy ary ny soratra masina voaika manao hoe tsy voninahitra mihitsy zany hoe mangataka zany enatra afatatsika rehetra zany zay natonga lay mpitandrina zay na tompon'ny fananana Luka 5:20 verenenona nofinainao mary ny Luka 5:20 nidera lay olona lay mpitantana ny fananana lay administrateur tsy marina lay tompony hoe tena maharanitra enao ina namparanitra azy satria fantany tsara fa tsy voninahitra ny fangataha fa niasa ny voninahitra diasa ny tadiaviny rehefa aveo fantany tsara fa niasa ny manome voninahitra fa tsy mifangatahana koa eto ny avako malala dia zao misy java-mpangataka anasan'ny apôstôly vakina reo toko 3 misy kio sembana mangataka teo amin'ny kolotsain'ny testamenta taloha dia zao ny sembana tahaka ny jamba ny marary tahaka ny boka ny kambotsy ny mpitondra teny ny vahiny zany no omena anjara-toerany mpangataka ary raha ohatra ndraiky ka irensokazon'olona ireny zany hoe amin'ireo olona zay tena tokony omenao no tsy menao dia disaona ten'Andriamanitra eny raha ohatra ka misy olona tokony omena ny sembana ny marary ny kamboty ny trapasairana tapoka ny tratony ataontsika hoe loza voajanahary raha ireny kiso no mangataka ka tsy menao dia disaona ten'Andriamanitra ianao fa ho an'ny olona kosa zay tsy ao anatiny zany sehatra izany tsy trapasairanana tsy sembana tsy kamboty tsy manana olana ninina nefa mangataka dia ena teo anaten'Andriamanitra zany tsy voninahitra zany dia to reto zambo reto mipetraka iny amoron-dalana zakatra ny jeriko mipetraka amoron-dalana ary mipetraka amoron-dalana izy dia nangataka dia zao rehefa komalala mivaly mivavaka tsy takreny io voalohany fa namaly Jesosy inona ary ny tiako atao aminareo Jesosy niteny tamin'izy ro raha teny ambony manao hoe niary ina ny tiako atao aminareo niary ao ary mipetraka eto ampivia fisakavanaka nareo lapa eny tsara fotsiny ihany a tsy nanao an'izay Jesosy fa ilay jamba kosa tonga dia nivaliany niary sady nikasiha mihitsy lay hoe nikasiha ny Jesosy mihitsy ny jamba tsy fikasika loatra tamin'ny Jesosy satria maloto zany reny dia apetraka tsara amoron-dalana eo dia miandry tsy mikatsy mazo mikasikasika olona satria maloto fa ity kosa tena nitendreny Jesosy mihitsy dia izany rehefa malala dia zao satria tafasaraka amin'ny fiarahamonina izy tafasaraka amin'ny fiarahamonina izy ka ilay fanasitrana nataon'i Jesosy a dia fanasitrana mamerina azy ao anatin'ny mahaolona olona nahiriky ny fiarahamonina izy zany olona ivelan'ny fiarahamonina izy zany ka ny fanasitrana ny Jesosy azy dia mamerina azy indray ho tahako ny olona rehetra
vorosaina, voronofo, afaka miasa, afaka mandeha makany amin'ny tepoly, afaka miresaka amin'ny olona rehetra, afaka mifandray tanana, afaka manao câlin sy ny sisa rehetra amin'ny mpiarabelona. Ndikan'izany ny valo ny vavaka reto olona reto, izy reo lahy reto, ny antony dia satria ilay valom-bavaka mamerina azy ao anatin'ny fiarahamonina, mamerina azy ao anatin'ilay communauté, mamerina azy ao anatin'ilay fiombonana. Ilay vavaka ry voalohany mampisaraka azy amin'ilay fiombonana. Ilay vavaka reto faharoa mamerina azy amin'ilay sata izay mahaolona ny olona, dia ny valony vavaka. Hay ve ry avako malala zany rehetra zany refesina amin'ny tsona hoe vavaka. Ay misy valom-bavaka izay mampialatsika amin'Andriamanitra. Ay misy valom-bavaka mampanakaiky antsika an'Andriamanitra. Ny vavaka reto jamba reto ry avako malala dia vavaka mampanatona azy bebe kokoa ny namana. Rehefa sitrana izy dia afaka makany amin'ny tepoly, rehefa sitrana izy dia afaka manatona olona rehetra, rehefa sitrana izy dia tsy mangataka tsony fa afaka miasa, rehefa sitrana izy dia afaka mampiasa mahaolona azy feno eo anivon'ny fiarahamonina. Dia ny valona ny vavaka. Dia ary misalatsaina amin'izany ry avako malala, rehefa mandrefy vavaka ianao dia izao ry avako malala, fataro tsara ny mangatana amin'ny tompo. Fa roa ianao ka hivavaka ho an'ny tenanao sy reharehanao, hiavahanao, hisokadinanao fotsiny amin'ny hafa, dia izay ilay tenenin'ny tompo anao hoe tsy fantatrao izay angatanao. Fa raha vavaka kosa mampanatona anao bebe kokoa an'Andriamanitra, vavaka mampanatona bebe kokoa ny namanao, vavaka mahatonga anao hiasa bebe kokoa, ary vavaka mahatonga anao afaka mampiasa ny tenanao azy. Fa tsy vavaky ny malay hoe za raha ohatra ka mahazo zao dia tsy miasa tsony azy zany. Tsy izay ry avako malala hoe za Jesoa mba ataovy mahazo an'izao, omeo an'izao, fa tsy asa tsony rehefa avy eo. Izao mino fa tsy valom-bavaka zany ry. Milain'i Jesoa olona miasa. Zay ny dikan'ity jambo ity. Ny sitranin'i Jesoa izy mba hiasa, ny sitranin'i Jesoa izy mba hiverina maha-olona azy, sitranin'i Jesoa izy mba hiverina feno an'izay maha izy azy zay. Fa tsy hoe ny sitranin'i Jesoa izy raha ohatra ka tiany reto jambo reto mijanona ho mpangataka dia tsy nangataka no sitrana izy. Satria mahay reto jambo reto ny sitrana zay dia afaka miverina miasa, tsy miandro fiatrana tsony, tsy miandro tolorana tsony, fa raha sitrana zay dia manezaka miheriny tenanay, raha sitrana zay dia mba afaka miaraka amin'ny mpiarabelona. Fa indray avako malala itsika nge nytiitsika dia ohatran'reto jambo reto, nytiitsika miahiratra fa ny fiainan'reto jambo reto nytiitsika. Zany ny fiarahamonina tao tato faraika amby roapolo, ny fiainan'reto jambo reto nytiitsika, fa tiitsika fotsiny miahiratra. Zany hoe nytiitsika ny tsy hiasa, matolora-potsiny eo. Moa zany atsika efa télécommande zao ny rehetra tsy miasa tsony mba tsy manao effort tsony, tik zao telefona dia efa lasa. Commande Facebook tonga karotsovy, commande Facebook tonga gastro pizza, commande zany ke toetra mola vanantsika ny avako malala, tsy hanao effort tsony. Ary misy aza tena tsy manao effort fa mangalatra fotsiny zao, fetsy fotsiny zao, tsy ezaka mihitsy. Ity tantaraiko aminareo satria eto fa tantaraiko ma fa tantaraiko foana mba tsy avoanareo fa nisy mpitandrina vo ary nisy mpiangana tatapotately vo, nisy mpiangana tatapotately vo valopolo tapitrisa mpevavaka hoe tena zany pastera tratsy mpiangana potately valopolo tapitrisa. Ary nosaratsaina hoe zany toetsainy tsy hiasy zany fa tiaka fotsiny. Toy izao rehefa tara satria efa tantaraiko fa mba tiako hisoroana dia efa tantaraiko tany mipanaikitra fo be izy ty tantaraiko tahaka izao. Dia inona no nitranga tamerin'ny alarobia, herin'ny larobia teo somary iverina Antananarivo dia niantso mipanaikitra raha. Pastera misy olona miantso telefônina anao tady anao foana izy fa tsy nahazo anao. Fa raha mba azonao atsony izy dia ity sa bipeony izy dia natsoko ilay olona. Aza zay ianao fa atsoko izy dia natsoko ilay olona mitomany anaty telefôna, toany zazarao anaty telefôna. Pastera tenenao sisa anaty anay fa zahay dia tavela ty beraketa, tavela ty beraketa miaraka fa zava ny États-Unis mitsangatsangana ary tavela ty beraketa azao. Dia fa hoana panina eto beraketa ny 4 misy anay dia ahoana dia tena sahirana be amin'ny tomany be izy andray dia ahoana zany panina eto beraketa ny 4 misy anay rio zao misy
misy miaraka aminay ny amerikanina sy ny sisa de renao ny ambadikany misy feona olona teny anglisy any ambadikany any fa tsy renao tsy mivantana eo fa renao le izy any ambadikany misy olona miresaka ny teny anglisy dia inona no nitranga ina zany napikanao anaka tena tsy fatato pastera fa dolara daoly mety zay eto-pana alina zay efa natoro teto Beraketa nefa mampatahotra be ty tanàny ty dia andraso raha hoalo tadiavako vaholana ianao dia niantso tikona anankiray niantso ny tonian'ny départementan'ny fiangonana ary niantso ny président synodal ny Ambositra alefa sy maika zao dia zao ty anko ny telefona ny fiangonan'ny pastera ny Beraketa dia nataoko be dia be niantso mba tonga aina arak'izay azo atao ny telefona ty anko dia rehefa tonga dia ny tonian'ny départementan'ny fiangonana ny tonga aloha dia ozy izy manao hoe alefako mise zao tonian'ny départementan'ny fiangonana ny pastera ny Beraketa tsisy pastera ao fa katekisa délégué ao sy ny président synodal ny Ambovombe matsoko ary ny président synodal alohan'ilay pastera ono asy ty misy pastera avy tsisy pastera sérieux koa le katekista tao dia azavao aminy ohatran'izao dia tokony mahafantatra an'izay izy fa tsolan'izany fa vonjeny ilay olona dia matsoko amin'izay le telefona azoko ilay katekista pastera koa raha vala maholy ty eny tompoko sy fantatro ianao ka dia misy tango ohatr'izao misy zanako ao avlavitra manaovananao nakarivotra nakany atsimo mpanonao Beraketa natoko tao alina ka izao mba avonjese izy tsolanao izy ito alefany fiangonana fa lazao izy azo atao rehetra fa raisiko tanana rehefa tonga eto izy tsy very fa rehefa zanaka se zanako fa karakaraiko arak'izany fa asevy mekalefana antany olona hoe aiza ny trano fiangonana dia raisiko ato izy atsoko le olona natsoko le tompona ndraiky zay ny tompoko zao dia zao anao dia makany amin'ny trano fiangonana fa miandry anao izy dia mandana aloha makany midio sy mianao karakarana rehetra fa rehefa avy eo hitantsika zay atao fa andana aloha makany anao niandro tsinina amin'ny efatra riva eo dia inona no nitraka dia ozy izy manao hoe zaho ozy izy nitonono moly anarana zany ozy izy fianakaviana Rasolontsatovo fianakaviana Rasolontsatovo tamin'ny 2006 ozy niala tao ary dia Rakotso ny anaran'ny fianakavianay fa iray amin'ny fianakaviana Rasolontsatovo fa izy rehetra ny hafa ozy izy moa any toerakava fa zay ny États-Unis daholo iveo fantatra fianakaviana Rasolontsatovo itsenjery io tonotra zao ny disque dur Rasolo fa dia eny araha fa avy eo nandana makany amin'ny pastera fa raisiko tanana ianao avy eo any antso azy ndana nareo makany amin'ny pastera fa zavatra ohatran'izao fa milamina tsara ozy izy fa zonge efatry maty zany antso amin'ny pastera dia lazay efa tsy ao izy tsy ao ony sotra fandresaka tamiko teo izy ohatra midy dao le trano fa tsy ao ony izy dia andraso misy olona omeko anao mpiangonao aminy tonga dia misy olona nilay telefona nampitanitanitra dia rehefa niraisy meny ahy le telefona meny an'le olona telefona dia misy vehivavy anankiray ray miantso nao pastera za dia mpiangona ao anatin'ny fiangonana FJK mety Beraketa io any le pastera ao le katekista ao zany dia nanodikodina vola 150 millions ka miafinao izy tsy mivoaka misy eny fa mboza mbola tsisy mahafantatra fa za eny mianaka ihany mahafantatra azy fa mbola ho any amin'ny fobe mihitsy zay io za mantsiazy tsotra tsy makany amin'ny fobe nareo fa tonga dia miakatra maty aniko tonga dia miakatra ty aniko no miresaka na eny aloha manatona président synodaly ka lavitra aloha président synodaly dia miakara dia miresaka amiko fa zany no miresaka amin'ny fobe fa fobe a miresaka aminareo dia miakara miresaka amiko aloha na raha tsy mahazo lesy nareo dia miresaka amiko aloha eny ary pastera fa iaraka amin'ny tolo reto mihitsy zay fa ina zany ny ataonay le paster le katekista mihitsy loatra ny tena hafahafa fa misy vola ty aminay dolara sao dia sanatria hafahafa malaza anina kely izy madama mandeha ran'olona ianao mantsy le ray eo zany mandeha ran'olona ianao madama mandeha ran'olona ianao ity misy rano andrasika aloha pastera fa ame rano an'ity madama ty a mantsy le anankiray eo zany ty fianakaviana Rakotso dia mitomany le madama sao le madama amin'le rano eo zany dia anankiray zany miteny ka inona nataonao pastera ndrasa reo fa iverina iantso an'le pastera indray majanoko rapeleko nareo avy eo irenao koa tsony matsoko io iantso ny fianakaviana Rasolontsatovo keo na telefônika matsoko misy fianakaviana Rakotso fe any aminareo misy fianakaviana tena ohatran'ny tsisy ozy
ohatrantsisy zandrakotsao atsotsoatrantsisy any États-Unis andrasa aloha tona Jacqueline tsy ny sisa rehetra fa ohatrantsisy zany eo avao netreritra andrasa aloha ohatrany afaafy izy zany tsisy ve izy mosy be vazivazy zay moa le zaza anankiray sao de blaoza eo avao netreritra andrasa kely aloha fa sao de afafa tokoa zany dia apetrako le telefona dia niantso am'izay rehefa aveo nieno zany andrasa aloha namena ny antso de andrasa aloha pastera fa ity zao le olona mivarotra an'le piesy ty le sinoa vady ito varotra an'le piesy efa nandramanay le piesy fa ohatrany amin'ny koroa kely sapoli kely iny fotsiny 2,400,000 fotsiny vidin'le izy dollara daholo ty 400,000 nataonay raha misy 2,000,000 nazo rehefa de zao zay zao io le sinoa fa niantso le varotra piesy zay moa zany pastera makifody efa amin'ny efatra rehefa makifody zay fa raha zao nefa de rehefa zao le vola fa maika be zay amin'io vola io fa zay makifody taratara be zany le olona lavatra zany reo treritra kely teo nakatoko aloha telefona alohana pakely de niantso ny ankizy azany maniman 2 millions ariary alefa zao amin'ity telefona ity dia nyteny tamin'le olona moa am'teny hoe telefona fa afaria fa tsy ny telefona anareo no mety de name telefona izy amin'ity ty alefa ozy izy de nalefa le telefona sosefa ny anaran'le olona de meny 033 le am'le telefona de alefa le telefona iny anao mitranga fa am'le telefona tsoko le ranga hidy ny telefona midy le telefona ao matsy le mpivarotra piesy le izy mivaly sinoa zany midy le telefona fa olana atao tozy izy hoe ty misy telefona anankiray faharoa de natsoko le faharoa de eny arao izy de azoko le ranga misy tranga ohatran'izao fa aminao no lefa le vola eno izy fa miteny tamiko izy fa mikaiky azy rehefanao le vola de mikaiky azy hoe vray le vola de azo ny lepisy de mena lepisy ay veo lamma zany ny zavatra rehetra de miteny tamin'ny ankizy raha tsy miteny hoe alefaso aza lefa merina ny antso am'izay eo vonona daolina izy madama alohan'izay nefa mbola niantso le pastera atao beraketa aiza ho aizy ianao zao atao trano izy izy fanateny voaka ho any am-piangonana dia sao de atao raka sao tsy de hita rehetra vady-piangonana fa eto tokotany fiangonana zao ary efa niantso gendarma mba hanampy sy sao de mila sécurité zareo de efa eto za sy ny gendarma mahanampy ezotrareo zany fahiny zany eo tokotany fiangonana niantso am'izay zavaty madama fa efa vonona daolina ny zavatra rehetra fa izao mandehana makao tokotany fiangonana de ole mpivarotra piesy ka fandobaka telefona zany ka zao ange zay makifody fa tsy maninona mivola evao fa mandehana makany tokotany fiangonana de fa lerako itsao loha tsy fantatro de ole madama ka zay any kely ny États-Unis de sao fa mbola atsoy ary le any pastera tsy matoko pastera atsoy le any mbola fantatro fa zao any koa kefa zao mbola alina be any États-Unis ny olo tsy alina fa maraina be teo an'eritreritra hoe tsy mazavo za fa mandaiky dia ngana ao makao tokotapim-piangonana am'izay efa vonona zany eo ny 2 millions ty efa vonona am'izay teny anko sambory ao dia ngana makao tokotany-piangonana ka zay tsy afaka makany raha makany atokotany-piangonana ianao voavahy olana voavahy olonan'io fa mandany makany atokotany-piangonana de omeo azy ty telefony ity efa miandro eo pastera de mandahana makany zay no azo atao anao ka le ana dia pastera zay anao zany de ahoana zany tsy anao fa ke niado anao fa anao kita verset biblika am'izay no nametady ka tsy hitako ho asy ny sisa rehetra andriamanitra ke mamaly tsy nalaiky mihitsy tsy mety zaka tsy ka izy ty vita telefona de nandrasako de nanginy vita teo ny resaka namerina niantso amin'ny pastera nyberaketa misy sinoa zany varotra piesy eto tsy sinoa etona ray aza osy misy 4 ve tazany miakatra eto tsy misy etona ray osy tsisy rany rehetrarehetra zany eto misy olana momba ny fiangonana ve se tsisy olana momba ny fiangonana mihitsy nantaneko presidensy madamy tsisy olana momba ny fiangonana mihitsy izy fa dia avy hatrany dia tataraiky taberakitra fo be zay nanatona nytoniany sympathie ozy ny sympathie pasteur Marcela asa zay voalona zana izy fa niaky ery voa amse le numéro nanjao zay rehetra tsy rehefa na mitovy le numéro zay zany sotra n'Andriamanitra fa tsy vo de ahoana zany se voa ako iny fefa any gendarme efa mikaroka le olona mpiavako malala toe-tsaina tahaky zany tsy asa tsy anao na inona
fa angalatra ohatra sanatria toetsaina tsy mampisaraka ny asa mampisaraka ny fikelezanaina amin'ny vola ny vola rehefa koa malala ny fananana rehefa koa malala dia roa ihany no izy fanomezan'Andriamanitra anao sy vokatry ny fisasaranao mba fahasoavan'ny tompo zay ihany loaranonareo fa tsy alatra kory tsy fahasoava aza teneny hoe nangalatra sy ny fetsy ny pastera mba mety 2 million ariary dia teny manao hoe fa ny fahasoavan'ny tompo natoy izao ay akory isan'izany fa zany ny havana ny toetsaina zao tontolo zao amin'ny tontolo zatentsika fa 120 zao be ny olona ikoloana atsika no hoe antsy ohatra ny toetra ny reto jambo reto tsy asa reto jambo reto te hiasa ny mahatonga azy te hiverina ny fiarahamonina mahatonga azy nangataka fanasitrarana fa misy kosa mitsika te hiala ny fiarahamonina hiaraka ny fiarahamonina tsy hiasa nefa hiazo zavatra fotsiny ravako malalo zay ny voalohany fantatrao zany ny zavatra angatahana fantatrao zany mahadrefy andrefesan'ny tompo hoe vavaka fantatra valimbavaka mahatonga anao manome voninahitran'Andriamanitra valimbavaka mahatonga anao iankina ny fahasoavan'ny tompo valimbavaka mahatonga anao tsy handositra ny namanao fa manakaiky azy ho ty azy mahatonga anao anome voninahitra ny fahasoavan'ny tompo farany revako malala zay le valimbavaka fa ny faharoa dia ity nanolona ny zavatra io ara iny indray no mitranga onareo nanolona ny zavatra io indray no mitranga tezitra ny vahoaka amin'ilay voalohany rehefa nangataka izy roalahy miteny hoe zay atao vakavisaka vananao dia hoe ny andiny ny efatra amby roapolo dia tezitra no nataon'izy mirahalahy izy fololahy mpianatra zany ery amin'ny andiny ny fahasivy amby roapolo dia tezitra na ny teny mafy reto jambaroalahy ny vahoaka na tamin'ilay fankatahana voalohany dia natezitra ny mpianatra na tamin'ilay fankatahana faharoan'ilay jamba natezitra ny vahoaka ny teny hoe manginy ianao rehefa koa malala ay misy vavaka sy ataka mahatezitra ny vahoaka zany mangataka zay mba mahasoa amin'izay fahatakara ny saiko dia tezitra ny olona lay jamba mba mangataka zay mba mahapolitra azy dia tezitra ny vahoaka hoe manginy iny andika zany rehefa koa malala ny fiarahamonina dia tsy voatery hanampy anao akory ny fiarahamonina dia tsy voatery hanampy anao sy faly amin'ny fahasitrananao ny fiarahamonina dia tsy voatery faly amin'ny valimbavaka azonao ny fiarahamonina mety ory avamana ka miteny manao hoe mangina aza meny izy avanao izy hijanona amin'izao ihany dia tsy zay mahafaly ny fiarahamonina tahaka an'ity andiny fa 1:30 ty hoe ny teny mafy azo rahalahy voka hoe manginonareo nareo efa mpangataka mantra ihany ny mety aminareo fa diranovana ihany ny mety aminareo esona ihany ny mety aminareo fa mangina anay Jesoa fa tsy anareo zany tsy mendrika mena valimbavaka nareo mety mitrangy zany driavako amin'ny fiarahamonina kehitra enao mitalao zay mba hisorotanao enao mitalao zay mba hivoahanao anatin'ny lavaky ny fahantrana enao mitalao amin'Andriamanitra mba miteny afao ato anatin'ity zava-manahirana ty fa ny fiarahamonina rehefa malala manareo mijanonao ihany tsisy hoesonay tsisy hofosainay tsisy aratsinay tsisy homiezanay manginy ianao mijanona anao anatin'ny fahantrana ihany rehefa malala ny fiarahamonina tsy voatery faly akory ary tsy mahatakatra akory ary izay mety ilainao sy fahorinao zany rehefa malala i fiarahamonina io vahoaka io le vahoaka amin'ny bedesin'i Jesosy ao amin'ny soatra masiny rehefa malala dia fantatry ny kolotsaina grika fa misy karazana vahoaka roa ny anankiray ilay ataony hoe oklos fol ary ilay anankiray demos ilay vahoaka samy fantatry ny kolotsaina grika io eto dia tsy ilay demos sy ilay vahoaka no ndresahana fa ilay vahoaka pikrota lay fol zay resahany matio reny vahoaka ataontsika hoe demos zay fantatry ny teny grika dia vahoaka tompona andraikitra miteny hoe demos dia citoyen olo pirenena olona mieritreritra olona tompona andraikitra olona mahana fahazavantsaina olona izay mieritreritra izay ahasoa ny fiarahamonina mieritreritra izay ahasoa ny tanàna mieritreritra izay ahasoa ny mpiarabelona zay ny demos fa noklos kosa dia le vahoaka zay ataontsika hoe etsehin'ny filana vahoaka mikikika etsehin'ny filana vahoaka zay voafatotra ka toy ny fitaovana fotsiny ihany io le niantso santson'i Jesosy manao hoe omboy io le nitabataba tamin'i Jesosy Zakaios
lay Jesosy hita tao an-trano mizaka izy dia niteny hoe niditra ao an-trano mizaka izy amin'izay le izy reo le vahoaka be fialonana reo le vahoaka izay ataontsika hoe tsy mieritreitra izay mba hasambatra ny fiarahamonina fa vahoaka izay toy ny oentin'ny onjam-piainany faharatsiany zao tontolo zao fotsiny ihany io vahoaka io avako malala tsy hoe tsy tia vahoaka Jesosy avaka tsy izay loatra fa izao mailo tamin'ny vahoaka Jesosy mailo tamin'ny vahoaka Jesosy avako ary eo no mahasamihafa ny andro antsika etriny tsy demokrasia zany fa oclocrasie zany hoe zay miantsoantso zay mitabataba zay bevava zany angeny hitany avako malala ozatsika miresaka sao ka demokrasia de resaka ny demokrasia fa jereo misy olona mitondra pankarte miteny ratsy misy olona tsy zany angeny tsy hoe citoyen ka dia anao zany olona mieritreritra olona tompona ndraikitra tsy manao azy zany fa olona miantsoantso mandory zavatra manimba zavatra miteny ratsy olona manopa olona manabalala baraka olo zany oclocrasie tsika zao fa tsy mipetraka tsony ny demokrasia lay ataontsika hoe folona oentin'ny zay misy sanaty manao manipulation any ambadika zay fotsiny any io le nahamailo an' Jesosy io le natonga an' Jesosy nandosotra hoy zao ary Jesosy miery ny toe-javatra le avako marary satria misy lafiny zavatra zay ampandosotra an'Andriamanitra toampamarana ny toe le avako malala tao tato faraika am'roapolo tsika dia misy izay ny toe-tsay ny fiarahamonina dia fiarahamonina zay lay vahoaka dia vahoaka tsy mahatonga anao anatina an' Jesosy efa manezaka mafy rehetra sambo rehetra anatina an' Jesosy fa zao lay vahoaka ny azo azy raharao izy ary tytonzatenantsika ty le avako malala dia izany mahafinaritra eriny nahita ny filaharany tamina Omar tany Frantsa tamina département anankiray nanao hoe avy aloha zay mba hivavaka aloha zay hivavaka aloha zay hanao lamesa tanora katolika maro aloha zay hanao lamesa marina fa eo ny aretiny fa aloha zay hanao lamesa marina fa mafy be ny aretiny fa zao aloha zay mba hivavaka raha tonga zay reky avako malala mafy be le aretina tsy ditrevitra mahafaty fa tamin'ny andron'ny montagne any amin'ny tonjato fafito ambin'ny folo dia izao peste tany Frantsa firy ny atontanisan'ny olona maty tsy latsaka ndeha ataontsika hoe raha kely c'est vous de maty zay any c'est vous de maty 100% zany c'est vous ny peste de maty tsisy olona metsy hoe vous ny peste kasitrana tamin'izany fa c'est vous de maty 100% zany ny maty hoe c'est vous de maty fa amin'ny ity aretina misy atsika ity tsy 100% tsy manamaivana ny aretina sanatry ny vava fa mampieritreritra le avako malala za zao vota amin'ny volana jolay to hitanareo ohatry mipapetakolaka ihany mitandriny tsika le avako malala tokony hovaina ary a varavarakely eo tokony mbovaina isy idirany rivotra fa izao mampieritreritra ny hoe tohatrany lasa varotra tohatrany lasa ohatrany mailo le olona ary na le vaksiny ara dia samy tsy tia piasa afa-tsy zay mifinoany ihany namoaka ny Sinovac ny sinoa hoy sinoa dia zay vaksine ihany mampiasaina ihany dia namoaka ny Sinovac ny sinoa dia izy zany efa mampiasa n'le vaksine zao namoaka ny vaksine ny Rusianina azatonoa zany fa any Russie efa mandeha campagne vaccination manao tsy le hita farany tamin'ny herinandro navoaka ny Pfizer atao no hita voalohany fa ny sinoa manana vaksiny Sinovac zay ny vaksiny sinoa efa mampiasa an'io izy fa be dia be olona vita vaksine ny Chine manana vaksine ny Rusianina efa nampiasainy azy ary dia io nivoaka io ny Amerikanina sy ny Allemand zay hitantsika 900 ny fombiazana ny antony dia zao samy matahotra dia tohatry ny ahoana moa zany ny vaksine nareo satria efa tsy mifampatokotsolo le fiarahamonina ny BCG tovidolina dabon'ny tany fa le vaksiny aminay corona samy matahotra ny tany matanjaka hoe aloha zay ampiasany ohatrany tsy mahatoko zany le olona lasa mifampiaia zany le fiarahamonina miavako malala inona ny lesinao anao tadio fa io fiarahamonina io tsy manampy anao anatiny an' Jesosy io vahoaka sotra izao tontolo zao io manakana anao tsy ahita ny famindram-poniny to ianao miantso manao hoe Jesosy mamindrafo amiko Jesosy ake eo naminao fa ny fiarahamonina kehitriny na tsy mivantana azy izao tontolo zao manakana anao miteny inona ny vavahanao
inona ny angonanao, inona ny mbola inonao, inona ny mbola nalanao zany jesosy zany, inona ny mbola iasanao, inona ny mbola naovanao zany rehetra zany. Miavako malala dia tsika hipetraka amin'ny toerany rehetra jambo reto hitalo amin'ny famindram-pon'ny tompo hoe tompo mamindrafo aminay, ary zany vavaka zany dia metrany tompo fanontahina amintsika manao hoe inona ary nataoko aminareo, vavakantsika iarako. Tompo misaotranao zahay, misaotranao no ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, fandriamanitra mitaizanay ianao, mitaizanay atoko fa ianao dia eo alohanay mandrakarifa, miaino ny vavaka ataonay, mandre sentiny fonay, ny fanahinao masina ny tompo hitarika anay, ahafantaranay dia zavatra ankatahanay, ary ny valim-bavaka omenao anay, valim-bavaka mampanatona anay ianao, valim-bavaka hitarafana ny fitiavana amana, valim-bavaka hitarafana ny asa sy ny fanomponanao, izay valim-bavaka omenao anay fantatra efa nataonao hanoloranay tena biby kokoa aminao hatrany. Tompo mamindrafo aminay, zereo avanay marary sy trano, zereo ny fiarahamonina misy anay, esoly amin'ny fahalainana, ny fahalovana, ny akamona, ny fitiavatena, ny fialonana, esoly eo amin'ny fiarahamonina zany tompo, vahoaka ny vahoaka malagasy, vahoaka endry, matahotra anao, miaina amin'ny fitiavananao sy ny fitiavananao, zereo mananady am-panahy, zereo manana olana, zereo vao famindram-ponao re, miombola ny afaka nampianarana ny manao hoe anisan'irato, ho amasina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety antany tahaka ny lanitra, meo anay amin'ny anina saza aminay, ary mamelana eloka tahaka ny melanay sy leloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fahatapanay, fa manafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia tsika lavaka malala iroso amin'ny fanasan'ny tompo izay anasany antsika anaty zao latabatra masina zao. Afadato amin'ny tompo ny fonareo, atsangana hivavaka. Ny tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Sotranao izay afaka manatona anao amin'ny fanitety, ary mahafantatra izay irina sy angatahana ianao, no ny bitsiky ny fanahinao masina. Ankehitriny tompo, miteranao izay, mankalaza anao izay, raiso ny fanoloran-tena rehetra fanatonana latabatra masina zao. Ampitsay ny fanahinao masina tena anatin'ny Israely, ahatsiarovana fiombolana aminao empandraisana ny mompotsy ny kapoka, ary raiso fananatra mampotsy nakasitrahana ny fidirana ianao. Masina, 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 Jehovah tompo, teny voninahitra atao zao rehetra tompo. Amen. Izy anamadiana azy faranay mofo izy dia novakimoka ho izy raiso hany titeraka izay hoenao anareo sao natao veto faty. Dia raha izany tokoa ambolan'iny fidesony sy toa amin'ny tena rehetra fiteniny rapo izay latsaka ao anareo faminatetika izao natao veto faty. Andefa eto kofoata mizavaka mipetraka itombolina mizava maniny zavaka manala ny zany kapoka reny ny tokoa. Raiso hany tintenaka izay menao anareo izao natao faty.
Bukoany tompo sotroinareo fifatiana ratsy milatsaka ho anareo famelan-kely sao natao ratsy. Naratsika tompo am'zao zay noho ny famindramponao sy ny fiainonao ny vavaka ataonay sotranao noho ny fahasoavanao iainana isanandro manome toky anay ianao fa raha mitoetra ao anatinay ny teninao ary mahafantatra ny sitraponao zahay dia mino sy mahatoky anao fa mamaly ny vavaka ataonay misaotra tompo tindreky zay manava fanolora-tena mametraka ny tenanay mba hampahasoavanao mitonoera ty anatin'ny fonay tompo fa izay irina isakatanay. Amen. Drano no anaovantsika ny fiana fanampin'ny fahatelo andininy voalohany driavina no anaovantsika oriny afatra sy ny tsodrano hoantsika zay voavina ndray ny tena sy ny ranony tompo dia hoe nisokatra masina matokian Jehovah ianao ka manaova soa ankino am Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka raiso ny tsodrano hita ianao tompo ka hiaro anao ampapetrapetra ny taviny aminao ny tompo ka mindra fo aminao hananatra ny tavany aminao ny tompoko omenao ny fiatana. Amen. Amin'ny anaran'Ilay sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.